France, les croissants apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait vous présente Tiako Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Meravantsika rehetra ary misaotra anao hatrany zahay mbola nisafidy niara-dalana taminay amin'izao ohatra sy fotoana izao ato anatin'ny fandarana Tiako Zanako mazava loatra dia hiresakantsika ny tontolon'ny reny sy ny zaza izay tsy ho resahako lava be intsony fa avy hatrany dia loha hevitrintsika angamba no indro atolotra ao antsika ny atokantrano any hoe ohatra ny ahoana saotra ny ahoana ny fomba anomanana ny zaza ahay adio tony ahoana moa izy io izany hoe hiala mikosha manomboka eo amin'ny faharoa taonany eo mantsy izy dia efa afaka tsara mihitsiny mandray azay fanabeazan'izay amin'ilay hoe fahaizana sahady madio ialana amin'ilay maloto zany miala kosha mifindra amina kakapo ohatra na pipipo ihany koa tsy maninona mihitsy zany ny safidy ary zahay toeram-pampianarana anankiray andriany skola izaran-traika efa manokana mahakasika an'izay hoe fahadiovan'ny zaza izay ndao aro rahantsika ny fanaty adiny. Raha amin'ny akapobeany aloha dia manomboka eo amin'ny 30 mois eo zany ny zaza tokony ho afaka kosy tanteraka dia mandritra an'izay misy dingana maromaro izay tsara ho fantatra mandritra an'izany. Ho resahantsika voalohany ny fomba ataonay manokana eto amin'ny andrano skola analana ny kosiny zaza. Raha vao tonga aty ampianarana ny zaza dia asorina ny kosiny. Dia rehefa noentin'ny mpampianatra na ireo mpikarakara matetika any amin'ny toalette izy mba ahafahany na dia tsy mbola miteny ary ny zaza zany dia hoentina matetika any satria misy ny zaza mbola tsy miteny misy ny zaza mbola tsy mahafantatra hoe te pipi dia hoentina matetika any izy hanao an'izay pipi na ikaka izay. Madio tanteraka aloha ny zaza zany rehefa ohatra hoe afaka kosy tanteraka izy satria ny fanalana ny kosiny zaza dia anisan'ny fampianarana azy ampivelatra azy eo amin'ny lafiny ara-batana amin'ny lafiny ara-tsaina kokoa zany. Dia madio ny zaza rehefa miala kosy izy dia ireo torohevitra omenareo ray aman-dreny zany mahakasika ny fanalana ny kosiny zaza. Na dia eo ary ilay famaikana hoe te hanala kosiny zaza dia ilaina ihany no manaraka toromarika vitsivitsy izay atorina ianareo manaraka izao. Voalohany indrindra aloha dia tsy forsena na terena ny zaza ho any amin'ny toalette rehefa mbola tsy vonona ho amin'izay izy fa hoentina miandalana arakaraka ny zaza. Ny zaza tsirairay manana ny fotoanany manana fahamatorany ara-psikolojika indrindra dia arakarak'izay zany ny zaza misy somary vetivetika misy somary elaela zany ny fanalana kosy azy dia ilana faharetana indrindra ilana fanampiana ary indrindra ilana fitiavana an'ilay zaza ao anatin'izay. Dia rehefa manala kosy ny zaza dia indraindray izy mbola manao maloto eny atsefatsefany eny tsy voafehany zany le besoin petit besoin dia tsy be desiny izy na koa ampitahoriny izy satria rehefa forcentsika izy dia manjary tonga izy dia lasa matahotra na hipetraka eo amin'ilay toalette arany na hipetraka eo amin'ny petit pot ary dia manjary lasa matahotra izy. Izay tahotra ao anatin'ny zaza izay nefany dia miteraka fikorotanana na eo amin'ny lafiny ara-batana na lasa tahotra ao anazy lasa traumatisme lasa miteraka tsy fahatomombanana eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ohatra hoe fitohanana ohatra koa hoe tsy fifehezana tsony ny fahaizany ny pipina dia kaka. Dia ho fanampin'izay tsy sakana ho an'ny ankizy hoe mbola manao kosy tsy sakana ho an'ny ankizy manao kosy ny fandehanana aty an-tsekoly fa anisany manampin'ireo ray aman-dreny ary ny sekoly indrindra ohatra ny eto amin'ny andrano skola anisany manampy ireo ray aman-dreny hanala ny kosy ny zaza dia tsy sakana mihitsy amin'ny fandehanana aty am-pianarana zany ny fanaovana kosy. Voalohany indrindra aloha
amin'ny andro mafana zany ny tsara nalana ny kosony zaza dia eo amin'ny mandritra eo amin'ny 3 volana hatramin'ny 9 bolana eo ny hoe afaka koso tanteraka le zaza ao anatin'izay anefany amin'ny atoandro aloha zany izy ny tsara asokona koso voalohany dia amin'ny rehefa mizarina tsikelikely miandalana tsikelikely rehefa ny trano indray izy na tohizana zany izay fahazaran'izay ny trano rehefa ny trano indray izy dia asokona ny kosy amin'ny atoandro dia tohizana indray amin'ny alina ohatran'ilay fatao ihany hoe hoentina mivoaka matetika ilay zaza na dia tsy miteny ary na dia tsy mahatsiaro positra akory arany izy dia hoentina matetika zany ianao lehibe aloha mahatsapa-tena zany mitondra an'ilay zaza manatanteraka izany dia amin'ny alina koa raha ara-pahasalamana zany dia ny ohatran'ny fonctionnement na organisme antsika dia mila repos koa ny rein amin'ny alina na dia hoe mbola zaza ary zareo dia amin'ny alina zany ny tsara indrindra amin'ny 9 zany ny zaza tokony aoriana après ny amin'ny 9 tsy dia tsara mena rano betsaka intsony ao anatin'izay no hoe tsy dia tena hoe mipipi matetika ohatrany amin'ny atoandro izy zany fa mielanelana kokoa le fanaovany an'le pipi. Torohevitra ho an'ireo ray aman-dreny arany tsy sakana ho an'ny zaza voalohany indrindra fanaovana kosy na ny trano arany dia tsy atao sakana tsy bedesana zaza koa ny tsy fahaizany mifeny tenany hoe mbola mipipi akoloty na tsy mipipi akoloty noho izany tsy bedesana ny zaza fa anisany ao anatin'ny hygiène naturelle zany izay dia manarakarak'izay ireo zaza koa ampianarina tsikelikely na dia mbola kely arany ampianarina tsikelikely alalan'izany fahadiovana izany. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire Francelet fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. Francelet Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelet accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. Francelet, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. anatin'izay fahadiovan'ny zaza izay dia tsy tsara loatra izy zany raha ohatra hoe tena forsena be fa mandeha tsikelikely ihany izy io miankina amin'ny fahazarana ihany koa tsy hoe akory hoe indray mandeha ianao dia tsy mety le zaza mandany adio izy dia ajanonao iny fa zarina tsikelikely izy zany averimberiny iny fihetsika iny raha-pahafantarana anazy tsikelikely ihany koa zany rehetrarehetra zany mbola mahakasika an'izay fahadiovan'ny zaza izay indray isika fa eny amin'ireny tontolony fanabeazany ireny fitaizana zaza ireny crèche na garderie eny ihany koa dia efa misy ny fampianarana ny zaza ay adio tsy hoe amina resaka kosy ihany io akory fa ny tontolony fahadiovana mihitsy ny ao anatin'izany fanasana tanana rehetrarehetra tafiditra ao anatin'izay daholo ndao aloha raha antsika ny reportage mahakasika an'izay fanomanana ny zaza adio izay eny amin'ireny crèche sy garderie ireny. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Dia ny mbola kely tokoa dia efa tokony mizarina ay adio ny zaza ho fanajana ny tenany ary ho fanajana ny hafa ihany koa.
manomboka ny tokantrano ny fanabeazana ny zaza ary mitoy izany any ampianarana. Raha ho an'ny andriany skola manokana zao ankoatra ireo sahan'asa ampanaovina ny ankizy dia lahara-pahamehana ny fampianarana azy ireo ahay adio. Samy tanana aloha no atao voalohany rehefa andeha hihinana goûter na rehefa avy mivoaka avy any amin'ny toeram-pivoahana iny. Ampianarina azy ireo ihany koa izany mba hisorohana ny aretina samihafa. Efa zarina ihany koa izy ireo andamina ny kilalao na ny fitaovana ao an-dakilasy. Tsara tohizana ny tokantrano anefa izany fahazarana mandamina izany mba tsy ho baikona lava amin'ny fampirimana ny kilalao ao an-trano na efitrano rehefa miha lehibe izy ireo. Ny fanasana tanana ohatra dia efa ataon'ny ankizy kely, ny fandaminana koa dia efa ampianarana ny ankizy kely ary ny fandehanana makany amin'ny toalette dia ao anatin'izay koa ny fandaminana ny zavatra any ampianarana apetraka amin'ny toerany tsirairay avy ny zavatra dia efa zarina ny zazana dia mbola kely arany afantatra hoe eto ny plasin'ity dia teto iny alaiko dia averiko ety ihany. Mariana fa ny andriany skola dia manabe ny zaza manomboka eo amin'ny TPS na tout petit section hatramin'ny CM2 na 7e ary isokatra amin'ity taom-pianarana manaraka ity ny akanjo zazakely na crèche. Andriany skola dia sekoly tsy miankina tafiditra ao anatin'ny zampon'Andorany fotsy. Misy classe préscolaire TPS hatramin'ny GS dia ndraisinao ankizy manomboka 12 volana. Dia ny classe primaire misy CP1, CP2, CE, CM1, CM2. Dia ato amin'ny andriany skola misy activité maromaro, ny activité parascolaire, danse sy éveil musical zany. Ao amin'ny TPS dia fanazarana TPS zany fanazarana ny ankizy andiadia ampianarana na dia izany arany dia misy activité maromaro ataony zareo. Anisan'izany fampianarana ny fanadiovana, ampianarana ny fidiovana ary ampianarana ny fahalalam-pomba. Ato amin'ny andriany skola manokana dia mbola kely ny zaza na vao manomboka any amin'ny TPS arany dia efa ampianarana isan'andro isan'andro ampianarana ny fandaminana ny salle de classe ohatra, ny fampianarana ny entana ny fitaovana manokana ary ampianarina misy activité koa zany aty ampianarina ohatra ny hoe ny art culinaire dia amin'ireny no ampianarana ny ankizy ny fandaminana, ny filaminana ary ny fahadiovana. Hoe raha hikarakara sakafo dia inona no tokony atao amin'ilay sakafo karakaraina, amin'ilay fitaovana ampiasaina ary indrindra fa ny tanana madio. Mariana moa fa eny Andorany fotsy no ahitana ny andriany skola. Izarahantsika ny fotoana amaranana ny fiarahana arany dia andaontsika anaraka ny parole d'enfant miaraka amin'ny mpianatry andriany skola sika makasika ny fahadiovana ihany madio ny tananay ohatra ny ahoana saotra ny ahoana indray ny fandraisany reto ankizy an'izay hoe fahadiovan'ny tananay izay ndao arahana arany hevitra izy ireo. Ny anarako dia mihodoso Tiako, Asi, Yazana, Safibidy, Arnaud. Aloha mihinan-kanina, aloha hihinana goûter, avy any amin'ny toalette, aloha mihinam-bary, aloha milalao. Robinet, ny rano, savony. Alefa robinet, lemana ny tanana, asina savony, kisehana ny ao anatiny sy ny ao ivelany, kisehana hanatsa tanana, kikisana hoho, kobanina ny tanana, ahifokifoka bombaina rivotra. Zaza manasa tanana, tanana, tanana. Zaza manasa tanana, madio ny tananay.
izay ihany koa no masakazina roso tamin'ity anio ity antenaina fa dia nipaka tamintsika tany atokantrano tany ny zavatra rehetra ny voizina tato anatin'ny fandaharana raha tsy haivina kely dia ny lohahevitra izay tena ny mba hatoerana tamin'ity anio ity dia ny fampianarana ny zaza ahay adio zany na ny tontolo manodidina anazy ihany koa dia efa tafiditra ao anatin'izay ankasitrahanay feno ary ianao na fofotoana niaraka taminay isaorana be dia be ihany koa ny francelais izay manohana ny fandaharantsika miara-miasa ihany koa ny prima bébé ary ny karakara ny taovolo sy ny tarehy dia hiary vola miory teo ihany koa ny teknisiana marobe izay tolorana fisaorana tao anatin'ity fanatotosana ity fandaharana ity ankasitraka to amin'ny enan'io toy izao indray tsika miona. Les croissances apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelais vous a présenté Tiako Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.